Toraka izany ihany koa dia nanohy ny fifaninanany teny amin'ny kianjany Makita eny Andotapenaka teny ny komity manokana napetraky ny Fédération Malagasy ny taranja rugby ikarakara ny fandidany tompon-daka Analamanga ny Maly Sabotsy moa nanatanterahana izany fifaninanana izany arao ao anatin'ity fanadihadina ity kosa makasika izay miaraka amin'ny namana Norbert Rakotomalala. Nomotsany ny Kosfa anao akanjo mena amin'ny sary tamin'ny isa mavesatra 724 ny 15 fahana pasika ao Malotolakandro teny amin'ny kianja Makia Andotapenaka lalao tafiditra amin'ny fiadina ny tompon-daka federaly. Tsy niadiny lalao fa dia nampisionieriny tanteraka ny miaramila nandritra ny 20 minitra ny lalaovana. Niezaka ny nanohatra ihany ny 15 fahana pasika saingy tanjaka sy teknika tsy mitovy dia mora foana ho an'ny miaramila no mivoaka mpandresy. Toy izao ireo vokatra hafa. Savony tropikala nandresy ny 3F5 tamin'ny 9:30 ny URC nandresy ny Cup tamin'ny 20:20 USA Kady fotsy nandresy ny Justiana Monina 2:7 eo amin'ny filarana vonjomaika amin'ity fiadina tompon-daka federaly ity dia mitarika hatrany ny FTM Manjakaray arahany savony tropikala larana fahatelo ny Kosfa ary eo amin'ny larana fahefatra ny USA na Kady fotsy.